local mandritra ity taona 2024 ity izay fanofanana izay Irene Ravololo ary manga kosa nitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny ajaony manana. Navohitra nandritra ny atrikasa nataony avy ao amin'ny FDL niarahana tamin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny fanapariam-pahefana tetsy amin'ny panorama ny famaritana sy fametrahana ireo fitaovana eny anivon'ny commune. Ezaka lehibe hotratrana ny fanofanana sy fanohanana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny commune amin'ny fanatsarana ifotony ny fampidiran-ketra ary ny fampiasana ny mangarahara. Ankoatra ny formation dia misy logiciel izay aparitaka eny anivon'ny commune dia izy koa zany accompagnateur na animateur zay ny FDL miantoka azy ny raha miaraka amin'ny coopération suisse moa io dia ireo animateur ireo zany dia ilatsaka isaky ny fokontany zay eny anivon'ny commune atoanana dia anao fanentanana dia ankoatran'izay koa ny fanaovana ny recensement fiscal sy ny famoahana n'ilay rôle io moa zany olana koa eny anivon'ny commune dia ho ampiana izy anao an'izay recensement sy mamoaka n'ilay rôle izay. Nambaran'ny ministra Adzo Andrianaina Arvelo fa mila fampitokisana ny fampandehanana ny asa izay ao anatiny outil de travail napetraky ny fanjakana sy ny ministera ihany koa. Fantatra fa commune 700 no efa nahazo famatsim-bola ka ny 70 amin'ireo no nahatratrarina fanodika dinam-bola izay mbola tsy mazavatra amin'izao. Isana natrika ity atrikasa ity ny MFB, ny Bianco, ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola sy ireo ben'ny tanàna vitsivitsy ary ny avy ao amin'ny banky iraisam-pirenena.